Move on, move on, move on. Fandarana rahanao eto amin'ny RTA 102 FM. Iarana amin'ny Njakadala. Sy l'équipe-ny RTA Thomas. Radio RTA, Radio RTA. Izay iresantsika mahakasika ny développement personnel. Andraisana vahiny. Iresadresahana ny mombanao. Mombana. Iza moa ianao, fantatrao ve ianao? Isaky ny alahady amin'ny Ora Tolak'andro. Move on, move on, move on, move on. Ya, arak'izay fiokira famantarana zay dia tonga soa tao anatin'ny fandarana movona indray amin'ity alahady fa 7 ny volana Jolay 2024 ity volana vaovao fandarana vaovao ihany koa zay fandarana faharoa izy ity anatin'ity taona ity anatin'ity fiarahantsika amin'ny RTA ity sy ny movona miaraba indray ny Njakadala tonga soa indray tao anatin'ny fandarana movona indray tsika fala miaraba ny anla azo atao ela tsy manino tsy adala ve zany aminay za sokoto mantsy dia aminay amin'ny sokoto katolika dia ny elano ifanatsona mba hifanakaiky kokoa ya zay indrindra mantsy amin'ilay izy ndraindray misy olona miteny hoe za zany manana fonana mampiasa ny lehilahy tena marina zahako misadresse be amin'ny tanora hoe tena le zavatra nitantaraiko tamin'ny herinandro hoe ramba tamin'izaho mbola zandry kely zany zao mba efa nisy mentor na coach ny tena anao hoe zao tiana atao dia vetivety kely elahy dia mba tonga amin'io tanjona tiana lahy atao io satria elahy tianangana orinasa dia mety hoe mba efa mafy be ohatra zay fa soa ihany fa tsy nanana mentor ako mba ho zany ho lasa mentor n'ireo zandry kely aty arin'ireo dia le lahy zany aminah tena ny olona raha vao manao ianao be anahako dia ohatran'ny hoe manisy elanelana manaja be sy manisy elanelana le manaja mila haitsika koa ny hoe na dia atao elahy raha dia za manaja ny lahy nefa ny ao anatin'le elahy fa zany aloha ihany salama daholo nareo piano rehetrarehetra ny piano ihany koa zay misy no mazaka ela misy ny tsy mazaka fa sambisany io ary apetraka amin'izay sokajy taona sy ny sokajy zay mety aminazy zay ela zay sy ny ndria sy ny rehetrarehetra fa dia tonga soa tao anatin'ny fandara indray tsika androantsika iresaka momba ny hoe fibohy zay le izy fibohy ara-toetra zany hoe fahafantarana hoe iza marina moa zany za araka le ndraisantsika tamin'ny heriny hoe voajerena ny olona anankiray dia fantatra amin'iny azo fantarana amin'iny izy amin'ny ankapobeny na ho resantsika indray zay njaka ary ianao manana ny spécialité mahakasika an'izay na ho resantsika bebe kokoa ny mahakasika an'izay dia efa andana aloha maka taratasy penina ianareo piano raha sitrakareo raha vonina ianareo satria tena hianatra tsika androany dia ilay zavatra ny fibohy ara-toetra aloha zany amin'ny teny frantsay atao hoe tempérament dia indraindray le gara misy olona miteny anao hoe ataovy amin'ny teny gasy raha indray le izy fa tsy takatray dia raha zahako zao no miteny anareo hoe fantaro ny fibohy ara-toetra izay mahaizy azy ny olona anankiray ao anatin'ny kiboky izay azo jerena ao anatin'ny pezy tarehim-boky dia hainareo hoe zany zao tiako terenina fa ny zavatra ataontsika ny fanazavana kosa aloha le gara nazavaintsika tamin'ny teny malagasy foana kosa aloha hoe fa ny terme teknika no tsy voalaza amin'ny teny malagasy satria sarotra takarina sarotra takarina le izy mahay izay zany zao identité dia nefa na ny identité no mora kokoa amintsika raha mitentsika hoe takamo dia firy amin'ny olona no mahafantatra hoe ampoule angezany takamo zany dia vatoaratra teny vatoaratra hoe batterie nefa na hoe pile le izy ohatran'izay dia zany zavatra zany za manokana tsy mametraka olana amin'ny teny fa za mametraka olana amin'ny heviteny zany hoe raha misy olona manakihana hoe ataovy amin'ny teny malagasy le izy dia nefa ny na ny razambe-antsika koa ary nandika teny vazaha izay tonga dia natao teny malagasy fotsiny ohatra hoe latable dia nataontsika hoe latabatra sekoly avy amin'ny hoe skool boky avy amin'ny hoe book amin'ny teny anglisy menaka avy amin'ny hoe menaka ino mba tadidika tamin'ny 5e ny anarana an'iny hoe salama dia salama avy amin'izay shalom ihany koa izy amin'ny anasasany le tiana ho tenenina hoe ho azavaintsika amin'ny teny gasy amin'ny fafenony le izy zany hoe aza atao sakana zany ny fampiasana bouclé moa zany reny angataka hira anankiray amin'ny teknisiana angambitsika aloha mba ahafahan'ny piano miomana tsara dao sina hira anankiray ry aloha dia rehefa avy eo tsika tonga dia miditra amin'izay hoe iza moa izaho inona no maizy azy
an'le anankiray. Dao. eny ary tonga dia idiratsika ny toy ny fandarana njaka satria efa narahantsika le hirana fa ny olona ny omana andray noty amin'izay zavatra horesantsika eto androany zay somary hoenjakenjana ihany koa izy ty ary anambahiny ny fandarana rehefa avy eo aloha tonga dia efa-patsiahivoka tia ampiandohana izay le hoe fibohy ara-toetra inona tokoa zay ny fibohy ara-toetra zany a dia ny fomba fivoahan'ny toetra ao anatinao samy hafa zany ny atao hoe personnalité sy ny tempérament zany hoe tempérament zany le fivoahany le toetra fototra ao anatinao hoe mibohy eno eo ve sa mibohy mbola miandry
dia zay fotsiny zay fibohy zay ohatrany hoe miboiboika hoe mivoaka avao anaty le izy a mivoaka eno eo ve sa mbola miandry fa alohany andehanantsika mafimafy kokoa ao anatin'izay lesony zay a dia reto a misy zavatra atao reto misy zavatra fadina raha ohatra ka hanao développement personnel voalohany indrindra aloha tsy mela manana hevitra mibahana meloa le hevitra mibahana meloa zany a mety hoe vao miaino ianao dia tonga dia manana préjugé zay hevitra mibahana meloa na idée préconçue dia manjary tsy miaino antoy antsony ianao ohatra fotsiny andao tsika raha ohatra raha mahita olona rasta zao le gara dia inona fijery fiarahamonina malagasy ny olona rasta fokarongony olona mifokarongony kanefany a voalohany indrindra aloha ianao mbola tsy nahita anazy mifokarongony akory fa satria ve izy rasta dia tsy maintsy mifokarongony zay zany zao a le hevitra mibahana meloa dia ny faharoa hoe mpiondana reggae na hoe manao reggae ya dia nefa nefa izy mety tsy manao reggae tsy manao reggae fa inaday zao manao rock be nefa le ry rasta dia zavatra ohatran'izay zany hoe esorina ny hevitra mibahana meloa mety hoe njakadala no henonareo tao anatin'ny radio dia izy nareo hoe eno resak'olona dala ve dia hevitra mibahana meloa zay dia tsy mila manana an'izay zany e satria fisokafan-tsaina n'ilay olona laovina ao anatina développement personnel sy ao anatin'ity fandaharana mouvement ity zay zany ny voalohany aloha zany fadina zay dia ny manaraka dia ny manaraka fadina rehefa miresaka manolona manao croiser les bras satria zay fotsiny psychologie amin'ny psychologie ny manao croiser les bras satria zay le niteneniko hoe programmation daholo ny zavatra rehetrarehetra programmena mihitsy ny isika malagasy a tamintsika mbola kely zao ny atao hoe zaza endry a dia croiser les bras ao ampianarana dia nefany a ny interprétation anankiray a misy interprétation maromaro le izy fa ny anankiray anisany dia hoe ny olona raha vao manao croiser les bras rehefa miresaka dia tsy vonina ny andray zany hoe manidy ny saina izy ka na dia miaino ary izy a dia tsy mahare na dia mahare ary izy a dia tsy miaino le tiako tenena amin'le tsy miaino zany a tsy raisiny amin'ny fahafenony le resaka ho resahana zay le mahatonga izy hoe programmation tena programmena mihitsy isika ohatra zay dia zay mahatonga antsika malagasy tsy mahay mandray hevitra fa raisitsika amin'izay tiantsika andraisana azy le izy fa tsy raisina araka ny tokony tena andraisana azy fa le izy kosa ve tsy tokony hoe sao dia mba tsy tena mahafantatra tsara koa ary le mpamantatra ao anatin'le izy satria raha ohatra zao ny olona sasany mety metratra hoe sao dia mba ino no mampisy concentration kokoa azy a na hoe ino no mampalaizy azy amin'le miaino an'le resaka satria mety misy traka izy na hoe ohatra zany dia ino ny fanalany azy ohatra hoe tanana mikomankaty na arakaraka le tanana satria ino zao ny olona samy manana ny fomba rehefa miresaka ny tanana samy misy ny fandianany misy makaty makary ohatra zay fa le izy langage mitovy daholo ve le izy zay teneniko hoe antony anankiray zay a mety hoe mampahazo aina koa le izy fa mety mahatonga le izy hoe mampahazo aina satria zay no nahazatra zay le nambolena azonao le izy dia zay foana tsy nambolena fa mety hoe nahazatra an'le olona fotsiny hoe mampalaizy anazy amin'le ahafahany miaino an'le resaka tsara sy ahafahany mandray an'le izy fa le nambolena nanomboka tany am-pianarana le hoe croiser les bras zany tsy tonga saina hoe nambolenao le izy fa efa zay le fahazarana ka raha vao miresaka an'izay tsika dia hoe aza miala mahazatra ihany eny e le tiako tenena zany a langage psychologique le izy zany hoe ny fomba fietsika fotsiny dia afaka ahafantarana hoe ahoana ny fomba andraisana anazy za sy miteny hoe ny olona manao croiser les bras rehetrarehetra dia tsy mifantoka fa anankiray ho azy dia raha ohatra hoe azo atao dia andao mba hitaiza tena kely hoe mba conscient mba présent kokoa eo amin'le izy a zany a dia atao koa andehanao ny drafitra rehetrarehetra ao anatin'ny lohako a mba tsy hanao croiser les bras rehefa ary zavatra tena hita betsaka zany dia betsaka ny olona ohatra zao misy fivoriana reny na ohatra zany a na le olona fa lehibe ana reny miaino an'le fivoriana io fa tena microiser les bras izy rehetrarehetra miaino an'izay zavatra tresahan'ny olona re aloha re ny fivoriana tena matetika mpitranga le gara dia ny any am-piangonana dia jereo fa rehefa mihaino toriteny ny olona ao am-piangonana dia presque manao croiser les bras fa antanio amin'izay izy vao mivoaka hoe inona ny toriteny androany fa firy amin'ireo olona ireo matadidy an'le toriteny natao teo satria tsy mandray fa mihaino fotsiny
zay zany ohatra kaiky be zay kaiky de avy ndray le pian'ny fandarantsika ndray fivavahana sady ndray vao manomboka de efa pian'ny toriteny ndray tsy manan-kianao aza fa mianatsika zany raha ohatra hoe tena te hifantoka tsara nareo any am-piangonana de aza manao croiser les bras aenge zany zavatra teneniko zany faharoa zay voalohany le teo hoe aza sina hevitra mibahana mialoha faharoa hoe mila mifantoka tsara ny croiser les bras zany anisan'ny anankiray aloha zany de ny fahatelo mizara manao réflexion am'zay zavatra tenenina zany hoe le hevitra de fantaro mazava tsara hoe inona tena tiano tenenina am'zany zay mahatonga asika mandray note de ny ankizy tena vonona zany zao tena za zany zao tena manentana mihitsy hoe ndray aman-dreny rehetrarehetra ny mpianatra rehetrarehetra ny tanora rehetrarehetra tokony miaino an'le fandaharana satria mety hoe manao firesaka ho an'ny tanora sika fa ny ray aman-dreny koa tokony mahafantatra hoe inona ny anon'ny tanora e satria mahasoan'ny tokony hain'ny ray aman-dreny no mampita hevitra amin'ny tanora hoe raha tsy ny haino zao le zanany de mampita izy de mampita izy de mianatra miaino zany zay fahaiza miaino zay mianatra mamantatra hoe inona tena tiany atongavana io vehivavy ny tena manao an'io fomba fiteny io rehefa milongolongo izy de antanen'ilay izy hoe fa maninona ianao de tsy maninona na hoe tsy haiko na tsy haiko nefa misy maninona nefa hainy izy de reny zany hoe inona le antony na tonga le izy mila haino mitrandraka an'izay mba ahafahana manao communication amilay kokoa de communication sina le radio de mipetraka any zany zao nareo miaino de miaino ianareo hoe inona tena tiana ho resahana par rapport amin'ny tenanao am'le izy aza atao par rapport amin'ny olona fa ataovy par rapport aminao satria hianatra zany zao sika am'izao le hoe Isaky le misy an'le citation philosophique malaza be le connais toi toi-même de fantaro ianao zany zao io zany ianao fantarina fa azavarina mijery ny olona mora kely no mijery ny fadison'ny olona fa mijery ny singam-bolo anaty mason'ny olona fa aminao tsy hita fa ny anao tsy hitanao fa rehefa hainao ianao de mora aminao ny mitondra tena par rapport amin'ny olona de ny tempérament zany no resahantsika androany ny fibohy ARA-TOETRA de zao nanaovana anazy ho an'izay mandray note de manao tsipika lavalava mahitsy atao eo ampovoany ny taratasy de ny any ambony asiana hoe P primaire zany hoe natao hoe olona primaire de olona mibohy eno eo ny mibohy eno eo ny fanazavana de hoe raha tezitra izy de tonga de mampiseho izy hoe tezitra raha malahelo izy tonga de mampiseho hoe malahelo raha faly izy de tonga de tsy hainy mihitsy manafina ny hafaliany fa tonga de eno eo ohatran'le jenjery baolina tamin'ny bariana resy iny zany de ohatrany reny mihitsy fa misy olona mbola eo ihany izy de le tena andinihana anazy zany ny olona primaire rehefa miresaka de manana fironana amin'ny teny mafy de mihetsiketsika foana ny tanany sy ny tongony raha miresaka raha ohatra hoe miresaka eo amason'olona zany zao ny olona primaire de mivezivezy fa tsy mijanona fotsiny de mihetsiketsika be ny tanany de isika malagasy tsy tia olona rehefa miresaka de mihetsiketsika ny tanany fa lazay malagasy hoe mikapakapa ny antony isika malagasy tsy tiatsika zany tsika raha secondaire ny atao hoe secondaire indray manisy S indray zany zao nareo ambanin'le tsipika raha eo ambany ny atao hoe secondaire indray de tsy mibohy eno eo ny toetrany de tsy mahay miteny mafy tsy tia miteny mafy de rehefa miresaka de mikombona ny vatana de tenen'ny olona hoe mafimafy eo de tenena fa nefa ny tena tiantsika malagasy iny reny ataontsika hoe endry be de tonga de teneniko ny olona primaire no lasa pitarika sy mampiasa fa ny olona secondaire de natao ampiasaina zany hoe le endry be io ny olona endry be tompoko ny olona misy ditra mipanatratra tanjona fa ny olona endry be ampiasaina jereo ange ao ampianarany ny ankizy lazaintsika fa maditra ny tena marina ireny ankizy maditra reny tsy hoe maditra izy zay matsy le fantanina napetraka tamin'ny heriny iny tamin'ny fandarana tamin'ny hoe ahoana moa zany ianao no taizan'le izy fa ahoana ny ilazanao hoe maditra le izy satria tsy takatra hoe inona mahatonga anazy manao ohatran'io misy karazana zaza mbola kely izy de efa te hanao zavatra foana de lazaintsika hoe maditra mihetsiketsika foana gazagazaka foana de maratra foana ny tena marina misy surstock d'énergie ao anatiny zay te hiasa foana ka rehefa manomboka lehibehibe ny ankizy na ny tanora na n'olona koa raha mibeda be ny hoe mbola primaire be rehefa lehibe mbola manana surstock d'énergie de reny le tenen'ny fiarahamonina malagasy hoe maditra tena marina le dynamisme ao anatiny mafy be de te hanao zavatra foana izy fa rehefa tsy manana tanjona mazava tsara le olona de ny ditra ny akaiky indrindra ny migafigafy ny
ny manohatra olona, ny mitendratsy, ny mandratra olona, ny mangalatra satria ireo zany mora atao. Fa ny tena marina ireo olona ireo dia olona te hanao zavatra foana satria te hiasa lay sur stock d'énergie ao anatiny. Ny fantaniko hoe ny ray aman-dreny ve zany ary no mitondra n'le le toetsainy le zanany any amin'le zavatra tokony ataony rehefa ratra zay sa hoe le manomboka amin'ny fafiry taona zany tiako atongavana ny olona anankiray no manomboka efa tokony hisafidy sy manomboka efa tokony hafantatra anazy. Ya, ka izay mihitsy ilay resantsika androany hoe tena mbola kely io zazy io dia efa tokony fantatra hoe inona ny mahatonga anazy manao zavatra ohatr' izany. Satria matetika manko amareny zaka ohatran'ny toerina zany le zavatra ataon'le zany na avily mihitsy hoe na misy safidy zao ary ny hoe resaka filière ohatra na safidy hoe za anao an'ty tsy mety ty mba tiako ataonao ty fa raha manao an'ty anao dia zao ny vokany tsara be ohatra zao. Dia zany zavatra zany le mahasosotra ny fo efa ory satria lay nofinofiny le dada sineny indray no forcena ho ataon'le zanany. Fa maninona ny tsy hainao dada sineny io ary no manao an'le izy fa maninona ny forcena ho ataon'ny zanaka ao le izy. Dia misy ban'izay nianatra tany Antananarivo dia ozy hoe fa maninona hoe lahy no manao an'io filière ataon'ny lahy dia ozy izy hoe io no tiany dadanay sy mamanay dia ozy hoe mianara tsara dia rehefa azo le diplôme dia atero any amin'ny dada sy mamanay sany satria anazy iny fa tsy any lahy. Dia misy fomba fiteny zay mantsy misy fomba fiteny malagasy zay mantsy hoe ray aman-dreny ve an'olo-bato mafana ho an'ny zanany e. Ka rehefa le ray aman-dreny ara tsy ampy fahalalana ko normal be raha ohatra hoe zaza secondaire be ny tempéramentny ny forcenao andehanao leadership. Dia diso zany satria tsy mitovy amin'ny rafisaina ao anatin'ny lohany satria io olona io fa misy toetra voazanahary izay mbola vao nanomboka tany an-kibo dia efa novolavolainy ny fitondrantenan'ilay olona amin'ny mitondra azy le izy. Eo mahatonga le hoe le développement personnel na vehivavy bevoka na zazakely na olon-dehibe na fomba fisafidianana vady dia ilaina ny développement personnel. Ty zavatra ho resantsika ty zany zao azo ampiasaina amin'le izy. Dia alao toizako ny fanazavana. Ny primaire atao hoe extraverti. Ilay niteneniko teo hoe mihetsika be izy rehefa miresaka, miteny mafy izy rehefa miresaka aman'olona. Ankoatran'izay ny olona extraverti tsy tia miresaka amin'ny olona ao an-tranony fa tia miresaka amin'ny olona any ivelan'ny tranony. Dia le vokiana foana izy hoe ny anao ny olona any ivelany any foana, ny tsy rarahanao mihitsy ny olona ato an-trano. Eo zany zao mahafantatra zany zao tsika zao hoe extraverti izy. Io zany tsy mila menimenina raha ohatra ka makany avelany any izy fa fantarina hoe inona le antony. Dia ren'olona reny ozy izy ako leader be izy zany hoe manana fahaiza-mitarika be izy ao anatiny. Le olona ao an-trano moa tsy hita ho taritina be amin'inona intsony fa milay le manao challenge hoe voatariko mibandy tariana any na nanao zavatra ohatra zao. Sady ny ao an-trano ny anakina foana ny fantana hoe anakana anao amin'iny zavatra ataonao io. Resantsika misimisy kokoa le izy fa tena zay tenenina lazay mihitsiny. Dia ny olona primaire manana foronana mijery lafin-javatra tsara foana. Fa ny secondaire le ato ambany zany introverti izay le tenentsika teo hoe reny le ohatran'ny tsy resaka rehefa eny an-dalana fa rehefa ohatrany be tain-bava be. Secondaire zay le olona ohatra zay dia jereo fa misy olona ohatra zany ao an-tranonareo na misy olona ohatra zany namanareo. Dia ny olona secondaire indray dia manana foronana mijery lafin-javatra ratsy foana zany hoe pessimiste. Fa izy moa zany rehefa atao amin'ny teny français le gara dia ohatrany hoe milay foana ela ty pessimiste mihitsy dia mbola miseho milay ihany hoe za pessimiste satria amin'ny teny frantsay. Fa rehefa atao amin'ny teny gasy le izy hoe mahazo teny gasy eo dia manina ty natao hoe ratsy foana teny gasy. Ok, entre parenthèse ohatra hoe raha vagin zao ny tenenina amin'ny teny gasy eo dia tonga dia beda be ny tezitra. Nefa rehefa atao amin'ny teny français le izy hoe vagin c'est sexy. Tsy anao tsika anaraka hira kely aloha. Anao tsika anaraka hira dia toizantsika rehefa avy eo ary aloha. Tsy tia lahotoizako ve le resaka efa lafa ihany zay dia andao isenty kely aloha. Ok, ça va. Miditra tempérament tsika rehefa eo. Ndao ary. Ngonu wandesaka Yevnan mat de kufnan villa les avamatumel Efera hamahalalo Ismol jaskara Bona malin sin fita kalangita sin sis Mananda nam situ nasi bafan mol Nimol nu tarjan pita miara tsni
hoandim siry fara votavy mifandraka no manandranandrana de aveo lasa mangalatra de mivoaka alahino hidisturbune tratokantitatenana voadivitrikonana tratylay pisamadiulamadianariano molmol mimolihankay monorongony tsy mba fatatrorotone mombamomba nizy roro tsy hita anaty baibole angambadiny miripôly efa voaozo lompambole olombelonaritono taoninanao tsaramaso katsakasy vanjobory nisy konanao rongone angambakosa hadalana efatrany ampiandohana le sayedena tena manjanambolenindrojamala mamolo re satana kikaina zokony be tsy nahazaka esy be lasa dekany be tena mono andra bebe tena devante fanakakaraladen molmol tsy norarananato pikomando maayayaya oh yeah misy resakonohono hono honohono honohono hono tondra fanjakanambony hono no manondra narongony hono tsy petsarokorokon-tsone nataminandro niravolo naramano naramasy naratsiraka nazafo sanatiavo norapasy rere ollo mol be saika tsosimna saika ondrana nendafe tena toby tatsoatsy raha atakaly vary de ondrany akariary fanety matimo sare raniara toekarene teny vokatra jerena miratany malala fantaina tena tsara tena maina tena manja teny molmol himoly avy eto Madagasikara nany avy any amorombe fianaratsode sudesta noresta de fatsiasina resaka ampanjambibe molbe 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 ya mafanafana ihany ny korana satria resaka fampahafantarana sy fahafantarana ny maizy azy ny tsirairay avy ny resaka eto tempérament ndray no anoizy atsika azy zao njaka ya dia miverina amin'ilay primaire teo tsika ny primaire ihany koa dia olona zay le teny antsika teo zay zany hoe miboheno eo ny tempérament any dia manana foronana faingan-tanana le faingan-tanana raha voatezitra dia lasa tia mikapoka na tia manimba zavatra ny antony a tsy hoe ratsy fanahy izy na ratsy saina fa rehefa tezitra ny olona anankiray dia ny raha ao amin'ny vatany a lasa makany amin'ny tendro ny vatany ohatra hoe ny lohatanany a ny tongotra ny loha dia mamay be le tanana dia zay mahatonga anazy a lasa te ilako dia intelligence émotionnelle zany zao zay hoe tena ny fomba fifehezana azy dia fianarana respiration profonde dia primaire nefa tena araka n'izay maha-primaire anazy zay a primaire tsy mahay miady hevitra be zany fa raha vao manomboka miakatra ny tao dia manomboka misy hakanamba anatotondry dia tsy hoe maditra izy na tsy hoe ratsy saina izy fa zay mihitsy ny tempérament any fa mila fotsiny a mametraka tanjona mazava tsara ny olona raha vao primaire reo zany bandy mpanatratra tanjona jereo tsara nge ao ampianarana ny ankizy maditra jereo fa ny ankizy lazaina fa maditra mahasamy resaka amin'ny mpampianatra
zany hoe mafy be le rony amin'ny communication. Ny ankizy lazaina fa maditra mifandray amin'ny ankizy rehetrarehetra ao ampianarana. De ary tian'ny ankizy rehetrarehetra ao ampianarana. Ya, satria izy nge masasa izy fantatra foana izy hoe misy. De mahita voatsinefy izy ao ampianarana na voana vao madilo tonga de raisiny de tonga de torahan'ny mpampianatra. Zany hoe izy mpanatratra tanjona mihitsy. Zay mahatonga andry le rony manao basket be, manao rouleurs be, zany hoe te hanao zavatra foana zany le toetra anaty. De iny ny ilanana ray aman-dreny ikazy hoe ahoana ny afahana mamorona nofinofy ao anatin'ny lohan'ity bandy ity fa ity zany mpanatratra tanjona. De ireo bandy ireo amin'ny akapobeany tsy tia baikona. De indraindray fiarahamonina raha raisitsika premier degré izy de hoe tsy milay ny olona tsy tia baikona. Fa ny tena marina izy olona tia mibaiko. Noho izany ny bandy maditra ohatran'ireny ny vetivety kely de mavita orinasa. Zay mahatonga amin'ny amin'ny fiarahamonitsika mahita hoe ny bandy tsy mavita affaire. Satria le fitondran-tena la secondaire be mihitsy mahatonga la tsy mavita affaire satria la tsy maintsy mbola mieritreritra ela be vao manapa-kevitra. Fa reto primaire reto eny ampanidinana tonga de manapa-kevitra de vita an'izay ataony. Eto akory tsisy miteny hoe manaova maditra daholo indray mpianatra miova aditra daholo. Tsy zay le izy fa efa toetranao mihitsy le izy rehefa efa secondaire ianao zany de efa secondaire ianao zay fa tsy mbola voaiova indray ary za zany tena andeha aditra indray mba hatahanatra fa le izy le gara mialatsiny zay mahatonga ny hoe mila ionatra aman-dreny miaino an'le izy satria tena mila cadrena le izy. Za manokana zany tonga de miteny mihitsy hoe avoainy ditra ao anatin'ny laisany fa zakobonina fotsiny ao satria tsy mbain'le izy ela fa rehefa samy anao maditra ihany de any anaty betabengy mibandy maditra ny anaty rouleurs betabengy mibandy maditra ny anaty hire satria canaliseny sy ampiasainy ao anaty hira le izy de tsy rehefa mafy be le rony rehefa manao zavatra misy artiste ohatra zany zao Tamatave maditra be any anaty animation zany de reny mihitsy le izy ampiasao amina objectif anankiray mazava tsara ny ditran'la fa milay zany fa tena mila ditra sy mila mokondoha mihitsy ny fiainana. Ny problème atsika malagasy tena nitaizaina foana ny zaza hoe mila hendry be de mila manaiky. De amintsika ny zaza hendry be rehefa napetraka teo ambony seza de tenena hoe tsy mihetsiketsika eo afaka adindray ianao verina mbola tsy mihetsiketsika eo zay amintsika natao hoe hendry. Ny tena marina tsy hendry zany fa mohaka. De jereo foana de ataotsika ka ohatra ihany ao ampianarana le ankizy mohaka be tonga de teneniko hoe mohaka be fa tsy haintsika hoe manavaka ny olona mohaka sy ny olona hendry fa ny olona hendry zany zao ohatran'ny Jesosy Jolamboto be reny de efa misy tezitra ndray zao Jesosy naiza taona fa Jolamboto izy satria zao tsy zakan'ny fiarahamonina zavatra ny tenenina. Eritrereto fotsiny hoe misy tanora anankiray ao am-piangonana de tsy mifanaraka amin'le principe tokony tena hitondrana an'le fiangonana le zavatra mitranga ao am-piangonana de akorotany daholo ny seza sy ny latabatra. De ahoana fomba andraisany ao am-piangonana an'izay mety tonga de radie mety tonga de voaroaka satria Jolamboto hoe la nefa ny Jesosy ohatr'izay mihitsiny. De za zany tena ty fomba fiteniko ty foana hoe raha am'izao fotoana zao tonga eo zany Jesosy zany de ny kristianina tsy tia an'izany mibetsaka indrindra. Ny antony raha Jesosy nge Marie Magdalena le petasy tao an-tanàna ny namany le makorelina zany ny namany. Jesosy misy fotoana miaraka mipetraka amin'ny bandy prevy de ozy izy ny mpanora-dalàna sy mifariseo le lazaina fa masina be zany hoe fa maniny le io no miara misakafo amin'ny mpanota. Zaka amin'ny fiarahamonina ve raha ohatra ka amin'izao fotoana zao ny pasteur anareo na moperanareo andeha asay vao miresaka kely ery amin'ny makorelina de andana asay vao mipetraka eny amin'ny bary izy miresaka amin'le olona prevy mety hoe mitoroteny kosa ny andehanany eo ka eny mety fa zay mihitsy le izy tsy zakan'ny fiarahamonina tsy zakan'ny kristianina zany zavatra zany. De ozy izy hoe tena tsy maintsy mbola hovonoina ihany raha Jesosy raha ohatra ka tonga eo de mety hoe tsy atao amin'ny hazo fijaliana ntsony le ry fa mety hoe atao amina chaise électrique mialatsiny amin'le fomba ilazako azy. De tena rehefa kelikely zany zao misy olona anao pandatify chaise électrique be da be am'izay fa tsy lakroazy satria zay zavatra zay mila aza manao tao foana ao de aza manaratra en-drano fa fantaro le izy hoe iza lay zavatra inonao de fa manininy ianao no manao an'le izy inona ny fototra ao ambadiky le izy. Zay zany zao le teneniko teo hoe esory ny hevitra mibahana meloa. Misy olona zao ho tafitohana am'izany zavatra ny teneniko zany satria niresaka Jesosy zako mafantatra mihitsy hoe tena grand maître le Jesosy mba fantatrinareo hoe teneno anara zany zao ianareo tena mahay be sy vodipinoana be io alefaso MP amin'ny herin'ny Randriany iriny taizy Jesosy tamin'ny 12 taona mandrapatonga ny 70 taonany fa maninona tsy soratana ao anaty baiboly
satria lava loatra feno ny baiboly raha ohatra ka natao zay mety lasa ngeza be amin'ny baiboly ohatra tena sura venao fa zany ve ny tena nanaovana an'izany fa andahoagany tokony asiana boky anankiray indray zany mba tsy baiboly indray izy fa avoayaka le boky ny roambey folo hatramin'ny telopolo taona ahay fa ny tena marina afenina le izy satria taony tena nivoaka ny bosy rehetrarehetra sy ny fianarana rehetrarehetra nataon'le ry vo le izy le mialatsiny amin'le lery fa grand maître izy amina dia ohatrany hoe Krishna grand maître reny dia 12 taona le ry vao nanomboka le izy le torteny teo mason'le mpanorandalàna sy farseo dia le tsity le ry rehefa avy eo dia nanomboka tamin'iny izy niverina le mark telo lahy koa amin'io ireno natao hoe mpanandro natao hoe mpanandro tompoka dia ampandinika ny volana sy ny kintana izay atao amin'ny teny frantsay le izy hoe astrologue fa rehefa atao amin'ny teny gasy le izy hoe mpanandro dia misy devoly zany hoe rehefa avadika amin'ny teny frantsay ke zany le izy dia lasa afaka ho azy le devoly zay problème be mihitsy ho azika ohatrany hoe raha okandro ny mpanao rakandro sy loatra zany zao olona manao pharmacologie fa raha vao in'olo iny tenenina hoe mpimasy tena devoly zany aminay malagasy dia zay zavatra zay zany le lesona tenentsika foana hoe aza manana hevitra mba hanamelo fa sokafo kely le fomba fijery dia reny tempérament an Jesosy reny zany zao reny natao hoe primaire dia mizara roa indray le primaire le tempérament io resansika io misy olona primaire manana objectif manana vision manana vina dia ny olona primaire manana vina natao hoe colérique dia ny olona primaire tsy manana vina fa miandro olona izy ametraka tanjona sy ametraka vina ao anatiny dia mafy be izy reveo manatratra an'iny atao hoe sangain zany hoe primaire ny olona mpitarika révolution ny mpitarika développement ny mpitarika fanovana ho anivona fiarahamonina anankiray dia fantaro zany ianao zao hoe izy ianao ny ao anaty baiboly zany zao ho an'ny kristiana ny olona sangain zany zao ohatry ny Petera dia ozy izy taminareo tamin'ny voalohany hoe faingan-tanana be le rony dia jereo fa Petera tonga dia tesitra dia nikapainy ny sofin'le anankiray satria izy tena zay mihitsy dia jereo Petera miteny foana dia fa maninona no tsy Natanael lay endry be amin'ny mpianatry Jesosy no tenenina hoe fano ary ny ondroko dikany hoe fano ny ondroka omena mission fa maninona ile zalaty isady mpanarato ny asany tsy ampy fahalalana tsy mahay be zany le ry miteny foana le ry faingan-tanana fa maninona le ry nomena an'le mission satria fantatry le Jesosy izay maître grand maître hoe ny bandy ohatrany ndreto manana tempérament ohatrany ndreto no mahavita mitondra révolution no mahavita mitondra projet zay no antony satria natana le teneko zany zao secondaire bandy tsy miteny bandy endry be le tenentsika hoe endry be dia ny ao ambany indray zany zao raha nanao an'le sary teneko tamin'ny voalohany nareo dia manao tsipika zany nareo avany ambony midina makaty ambany dia ny ao ambanin'le colérique zany hoe ny secondaire atao amin'ny côté gauche non côté droite atao hoe mélancolique zany hoe olona secondaire fa manana tanjony dia ny olona secondaire tsy manana tanjony dia atao hoe flegmatique dia io re toetra efatra ireo misy ao anatin'ny olombelona rehetrarehetra fa ny abetsany no tsy mitovy io zany rehefa be da be ny colérique ao aminao dia ianao zany colérique amin'ny akapobeany zay mahatonga ny hoe misy karazana olona miova hoe taloha imbandiny tsotra zao fa tena niova be le ry ny antony ny foaziny le tempérament zany hoe kolokole novelona le ty novelona sy atanjaka ao anatin'le izy efatra zany hoe izy ihany ve no namoan'le izy sa hoe misy zavatra hafa namoana azy na hoe olona hafa namoan'le izy tao aminazy mety misy olona mety misy an'izay ka zay mety iza le nanisany le étincelle dia ndrehatra le izy mety hoe olona nijereny mety hoe film mety hoe olona ndresaka mety hoe personnage public mety hoe ty fandaharantsika mety hoe ty fandaharana ity satria ty tena nataontsika moazana an'izay talenta anaty zay mihitsy dia le izy koa foronina ny environnement mahavokatra an'le izy zany hoe io environnement misy anao io zany zao mahavokatra an'ilay toetra izay misy anao amin'izao fotoana izao zay mahatonga ny hoe tenentsika hoe programmation ny zavatra rehetrarehetra dia ny malagasy dia ny programmena tamin'ny alalan'ny environnement tamin'ny hira mandeha sy ny fandaharana rehetra mandeha amin'ny radio sy ny télé sy ny fomba fanabeazana tany am-pianarana sy ny fitaizana tany am-piangonana ho lasa flegmatique
le teneniko teo hoe sady secondaire no tsy manana vision dia jereo ny comportement ny malagasy ataontsika hoe 98% ny malagasy dia miandra ny lahatra sy ny anjara satria izy tsy manana tanjona mazava tsara dia tsy tompona andraikitra mihitsy izy fa mety tsy mandroso izy noho ny système politika ozy izy no iandry rajoelona dia tsy mandroso izy na no i maire na no i dadanay sy neninay na raha tsy vintana zany hoe mahita ny liana foana zany zay mahatonga le resatsika ailika any amin'ny hafa foana le izy tsy tompona andraikitra mihitsy ny flegmatika dia nefany io ny tena natao ho lasa vokatra eto Madagasikara fa le izy anakefatra ao anatisika azo foazina daholo dia mety anahoana indray nefa ny fiarahamonina raha ohatra ka hoe mifoly le ino le tekitenena zany le colérique les primaires ohatra le mitarika dia anahoana indray ny fiarahamonina ao anatin'izay raha ohatra hoe mitarika daholo lasa mpitarika dia izy adray nitaritana zany mbola izy zany ka raha ohatra hoe eto Madagasikara zany zao dia izy andray nitaritana dia atsotsika ny afrikanina ho taritana dia lasa mampiasa afrikanina be da be tsika le izy zany le izy mila mifoza ifahaizana mitarika zay satria ireo olona mitarika ireo no iketrika projet no hitondra orinasa zay nge mahatonga antsika malagasy hoe tena sarotra ho an'ny tanora malagasy no mitantana orinasa na mamorona orinasa satria izy flegmatique satria izy secondaire zany hoe ny volavolaina ho lasa secondaire le ny tenentsika tamin'ny heriny hoe nampianarina ho tonga mpitady asa dia andana mandinika na anivon'ny fiarahamonina fa ireo olona mafy be anatina business rehetrarehetra ireo sady primaire be jolajolamboty fetsika daholo le rony na ny fandehany na ny façon fomba firesahany na ny resaka ataony dia ndanangejy ireo hoe dia zay ve zany no mahatonga le hoe tsotra ararotin'olona hoe rehefa tsotra ianao dia misy manararotra sa hoe fa rehefa degadegany na hoe mandiditra dia tsy sahandry zalakitina na ohatra zany le fahatsorana koa mantsiny samy hafa indray ny atao hoe tsotra sy le hoe mélancolique tsotra sy vendrana mbola samy hafa reto primaire reto koa ny tena tsotra be ireo primaire reo amin'ny akapobeany tonga dia mahatoky olona eritreretony hoe mitovy aminazy koa ela dia fahatsorana zay fa reo nefa tsy vendrana fa le tenentsika hoe tsotra hatramin'izay le vendrana le manaiky an'izay tenen'ny olona rehetrarehetra reny mohaka sy vendrana reny fa tsy hoe tsotra ary ny hoe mody endrina hoe mody adalana ohatra zany misy koa mantsy zay misarisary adalana misarisary endry fotsiny nefa tsy tena endry misary adalana nefa tsy adala mbola zavatra hafa indray ve zay ao anatin'ny toetra ihany koa resansika manaraka le izy fa mbola misy koa ny atao hoe 3 états du mois zay amin'ny fotoana manaraka hoe resansika zay ity fandaharana hoe iza ary izaho ity mety tena adiny 5 vao vita ny mamantatra fotsiny hoe iza ary raha ohatra hoe anaty raha manao formation zany zao tsika dia tena miditra mandritra ny 5 jours tsika mianatra hoe iza ary sy mianatra développement personnel fa ao anaty fandaharana zany le izy dia zarazaraintsika le izy dia ny arak'izay nresantsika zay zany hoe ny primaire ohatry ny ahoana ny secondaire ohatry ny ahoana dia fantaro hoe izy ianao fa raha ohatra ka secondaire ianao ka te ho lasa mpitarika dia tsy maintsy manao changement de mentalité sy changement de comportement dia miakatra amin'ilay ho ambony raha flegmatika zany ianao dia mety aminao indrindra miakatra sanguin raha mélancolique ianao dia mety aminao indrindra miakatra colérique ny zavatra misy rehefa voapempo foana le olona colérique sanguin rehefa hoe voakian'ny fiarahamonina foana dia ny colérique tonga dia lasa mivadika mélancolique ho azy zay mihitsy zay ny zavatra hita le hoe olona voapempo foana dia lasa iny izy fa niova fa misy nefa tsy manaiky an'izay fa tena vao maika ary iny le raha fisaina ao anatiny hoe inona le motivation any dia misy olona tena zay tenenao zay mihitsy ny hoe raha vao mafy be le surstock na énergie ao anatiny dia tena vao maika izy mitroatra dia reny olona reny matetika hoan'ny dada sy mamany sy mipetraka ao an-tranony satria izy mitroatra foana reny zay mahatonga ny hoe ny amerikanina zany zao tena mafy indrindra amin'izany ny amerikanina vao feno 12 taona 17 taona ny zanany dia alany tsy miara mipetraka aminazy ao an-trano ny anisan'ny betsaka indrindra olona primaire zany zao dia ny amerikanina dia jereo nge ny leadership amerikanina mafy be le rony dia zay mihitsy satria ny anazy ataony zay ifoazana olona be da be ho lasa leader dia izy tsy miraraha amin'izay diplôme an'lahy fa ny rara iny dia hoe inona ny vita an'lahy zay ny anglophone ny anglophone tsy mieritreritra hoe inona ny akanjo an'lahy fa mieritreritra izy hoe inona ny zavatra vita an'lahy zany hoe amin'ny amerikanina sy ny leadership amerikanina anglophone indrindrindrindra moa zany fa tsy voatery amerikanina dia ny cadeau ny anazy no important fa tsy mipapé cadeau fa ny antsika malagasy ny
papier cadeau ny important hoe tsara nanao be costard lasa nanao inona laha tamin'ny tonga teo dia zay le teny antsika tamin'ny heriny zay ho asantsika isitraka rehefa aveo hoe misy an'ilay fomba fiteny hoe miaraba akanjo satria milalay ny akanjo an'lahy dia ajaiko hoe lahy miaraka amin'ilay tompoko miaraka amin'ilay tompoko sy le miondrika kely misy mbola orona ny tanana rehefa tena mandeha zay fiarabany zay misy mbola tokony ho fanampana zay hoe izy hoe araka nefa voalaza tena hoe lavabera zay izy ariao zay ny tena hoe fatarina fa misy fanontaniako anankiray hoe mety misy olona ary ve mety sady manana an'le tempérament an'le secondaire izy ny primaire dia mety hoe zakana ve zay raha ohatra hoe miaraka misy ao aminazy sa hoe tokony ny anankiray amin'ireo foana zany no izy tena marina le lazaiko teo hoe misy ao daholo le izy fa ny toany tsy mitovy mety hoe misy za zao fantatro za zao colérique dia zahako mandrefy hoe tena colérique 80% za dia le 20% no mizara amin'izy anankitelo dia fahafantarako an'izay ahafahako mamantatra hoe inona ny projet mety aminahy dia inona ny tiako atao dia lasa io zahako lasa le manao hoe ok satria za colérique za primaire zahako extraverti zahako optimiste zahako manana visionnaire koa dia lasa io lasa misy mouvon lasa misy orse lasa nanangana orinasa ho anazy dia zay fa raha ohatra le izy ka misy olona anankiray mifanakaiky ny toandreo tempérament efatra reo anatiny dia aretin-tsaina le izy mivadika aretin-tsaina le izy satria na izy ara tsy mahafantatra hoe izy zany hoe le izy inconscient mihitsy tsy mahafantatra hoe izy dia reny le ataon'ny teny frantsay hoe amin'ny teny malagasy izy hoe njainjay manao njainjay be iny olona iny na atao hoe lunatique ozy izy ny frantsay ny olona lunatique dia androany izy kolona be amin'lahy dia rapitso ialahy ohatrany tsy fantany zay misy monka le saika ho apetraka le zay zatra zay hoe misy olona misy fotoana ohatra ny hitanao tsotra be aminao na hoe matotra be aminao ndraindray nefany tampoka aveo ohatra ny daladala mitampotampotampoka izy miaraka aminao hoe na ohatra zany miovaova zany zay le titeny hoe miovaova zany hoe ahoana zany mampastable an'izay zany hoe le développement personnel zay ataony mouvon zany mampistable an'izay le ataony mouvon zany anisany fa be da be no mety mampistable an'le izy ny sasany mety hoe mankany amin'ny pasteur na mankany amin'ny opéra ny sasany mety hoe mihaino fandaharana ny sasany mety hoe mamaky boky fa anisany zay no anaovantsika fandaharana hoe any an-trano any nge mety misy olona takatra le fandaharana tsy maninona raha ohatra ka mba misy olona anankiray ihany niova noho nyty fandaharana ity milay be nge zany dia zay mahatonga antsika hoe mba ame hoe ko ihany zay mba tonga afa ty amin'le gara hoe tena ahoana ny fandehany iny fandaharana iny ahoana za mouvon zany fa lasa aretin-tsaina le izy dia rehefa aveo rehefa mbola ambanimbany ny toan'le adalàna dia zay teneko zay hoe lunatique le olona njainjay fa rehefa miakatra ambonimbony le izy sady misy toetra manipulatoire ao anatin'le olona dia lasa le antsona amin'ny teny frantsay hoe pervers narcissique zay tsy hita zay anazavana anazy amin'ny teny malagasy reo pervers narcissique reo dia ohatran'izao ny toetrany ela foana ny diso na dia izy ary nanao fahadisoana goavana be dia ireo olona manipulateur be mihitsy reo raha ohatra hoe olona psipa zany zao reo dia fantaro hoe iza le olona miaraka aminao fa io manana masque be da be dia apetran'le masque arakaka ohatra hoe misy olona flegmatique eo dia hainy be mihitsy miaraka amina flegmatique misy olona mélancolique eo dia ohatran'iny mihitsy koa izy dia reo olona reo no tena ahafantarana anazy raha ohatra hoe psipa zany zao na mpivady dia izy ny tratrana pirafy dia mbola ela afaka 15 minutes afaka rapitso ela ndray mbola mifona aminazy zany hoe mbola hita ny foana ny amadihana an'iny hoe ela ihany mbola diso hoe avy aminao na tonga anazy na pirafy ohatra zany dia zay mihitsy nefa ny aretin-tsainy zany dia reo tena mafy be reo anaty manipulation dia mafy be reo anatina fanimbana fiarahamonina fa natonga le izy ny tena marina fitaizana tany an-trano fitaizana dada sy neniny manapempo foana dia ohatra hoe niakatra ny colérique ohatra mipepona dia mivoaka indray ny mélancolique dia hoe tiako mohaka be dia lasa mivadika flegmatique indray tongokotsy ohatra ny tsisy ilavana azy dia niakatra tatsy aminany dia voapempo foana zany dia zay mahatonga ny hoe lay fiarahamonina lay environnement propice amin'ilay zavatra tiatsika tongavana ho an'ny mouvon zany zao tena ny foronina mihitsy ho fiarahamonina ateraka ny hoe olona matoky tena sy olona mahasamanao zavatra ny ao anatin'ny mouvon raha ohatra zany zao ka tsy te hanao zavatra fa te hiainohaino fotsiny fa so dia misy hoe malaza be mouvon rehefa kelikely eo dia hiditra mouvon satria malaza be tsia ny olona rehetrarehetra afaka miditra mouvon fa tsy ny olona rehetrarehetra ny tafiditra mouvon tahaka ny hoe ny olona rehetrarehetra afaka tafita fa tsy ny olona rehetrarehetra ny tafita
misy blague kely fotsiny tadidiko am'le hoe manapepy le ray aman-dreny le hoe rehefa bedy le zaza de vandravandra be le zaza de ina vandravandrana eo pitrapitra ndray jereo ary rehefa miteny de mijery ndray le zaza de hoe de mamaly valy le zaza be fa malina mihitsy de tsy miteny ndray fa manina zao za manontany de tsy mamaly ohatrohatrana zay zany zava-misy zay mihitsy le problème ao anatin'le izy ka blague ihany le izy fa blague le izy ranjandranay koa ohatra zany tena ozy izy dadanay tam'le le likala ty de ozy izy ranjandranay za moa zanaka dado zany hoe rabainina zany alika koa le eo mihitsy le natonga le fanontaniako tamin'ny herin'ny any angambantsika nametraka an'izay fanontaniana zay za hoe inona mahatonga an'le zaza maditra nefa ndray aman-dreny nanomboka namolavola azy manomboka mbola kely ekeko hoe fiarahamonina eo ihany a tompony andraikitra ihany koa fa le hoe zaza taizainao an-trano nefa lasainao ndray mivalivaliany sy maditra aminao izy rehefa avy eo ka zay le tenentsika teo hoe le surstock d'énergie ao anatiny te hiasa na le ray aman-dreny a tsy te hafantatra mihitsy hoe iza le zanany fa zay tian'le ray aman-dreny ihany no teneny ny problème am'izao zany le ray aman-dreny te ho azaina be te ho enona be nefa tsy mba miaino sady tsy manaja ny zanany ka ahoana moa zany ny anajan'le zanany an'le ray aman-dreny nefa n'le ray aman-dreny ara tsy manaja n'le zanany de zay fifanajany zay hoa tsy hoe satria izy masamamaly anao de tsy manaja anao fa zay mihitsy n'le communication tokony ambolena hoe firy amin'ny tokantrano malagasy zany zao no mamorona programme hoe isan-kerinandro sika de andao iresaka fotsiny mba hoe masahi miteny fa problème am'le vampotona misy atsika zao a ny ray aman-dreny a lasa tsy mitaiza zaza intsony fa miompy zaza ohatrany hoe ny sakafo ve de rehefa misy sakafo a de miakanjo a de nody sa tsy nody de zay ihany fa nakoatran'izay tsy misy de problème ndraindray rehefa eo ampisakafoanana vao mba tafavory de eo ampisakafoanana nokianina sy bedesina le zaza de tsisy tsirony tsony le kaloko ohatrany hoe mandasa anazy amin'le sakafo ange de na izany fotsiny arany a de efa mampilasaka ny tsy fifankazahoana ao atokantrano ndao resente kely tsika aloha de oraitsika mivahiny rehefa avy eo a isitraka ihany koa efa manao échauffement ambadika ao a efa vonona be izy a iresaka amintsika ihany koa amin'ity fandarana faharoa ity a de efa mandray vahiny tsika isento amin'ny alalana mozika tsika de miverina eto indray rehefa avy eo Andayandro tsy maintsy tomanyo Andayandro tsy maintsy mifaly Andayandro tsy maintsy tomany Ngono mihevitra fa tsotraty zany aroka Fiaina mandany eto tany lerabako Ngono mihevitra fa tsotraty zany aroka Fiaina mandany eto tany lerabako Andayandro tsy maintsy mifaly Andayandro tsy maintsy tomany Andayandro tsy maintsy mifaly Andayandro tsy maintsy tomany Ngono mihevitra fa tsotraty zany aroka Fiaina mandany eto tany lerabako Ngono mihevitra fa tsotraty zany aroka Fiaina mandany eto tany lerabako
oravako ialao reny fietsaram-belatia ao am-pomahina nefa mivavy tena misarika oravako ialao reny fietsaram-belatia ao am-pomahina nefa mivavy tena misarika oravako ialao reny fietsaram-belatia ao am-pomahina nefa mivavy tena misarika oravako ialao reny fietsaram-belatia ao am-pomahina nefa mivavy tena misarika ikasika rano tonga ty tsy misalasala angaty mondrona oentina miasa manalasala zay zanak'omby tsy ampianarina milomano nanao atritika na hitangana isavarano ikasika rano tonga ty tsy misalasala angaty mondrona oentina miasa manalasala zay zanak'omby tsy ampianarina milomano nanao atritika na hitangana isavarano ikasika rano tonga ty tsy misalasala angaty mondrona oentina miasa manalasala zay zanak'omby tsy ampianarina milomano nanao atritika na hitangana isavarano ikasika rano tonga ty tsy misalasala angaty mondrona oentina miasa manalasala zay zanak'omby tsy ampianarina milomano nanao atritika na hitangana isavarano indrisanao tamy filalovako o tsary anao fa tsy azoko eterane rainy tany any petolatoraka ao lanitra mbola angorakenyo indrisanao tamy filalovana o tsary anao fa tsy azoko eterane rainy tany any petolatoraka ao lanitra mbola angorakenyo aleluia 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 naonawa aleluia 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 naonawa azamatyany melolalana miazakazaka tatamy miadanenye aralasaalody atsoinaya aratatarino andrasanaye fa izany ary no ananakabana azamatyany melolalanyenya miazakazaka tatamy miadana aralasaalody atsoinaya aratatarino andrasanaye fa izany ary no ananakabana aleluia 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 naonawa aleluia 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 naonawa iny ary araka ny fanampanantenenanao tany ampiandohan'ny fandarana dia manambahiny ny fandarantsika amin'ity androany itya isitraka avy eo amin'ny hoe on révolution inona ndray zany révolution anankiray ihany raha ohatra ka atao hoe dika teny malalaka izy no vahintsika androany a iresaka miaraka amin'ny njaka adala eto a sy le gara eto izy a makasika an'izany hoe resaka kolotsaina izany culture anisany horesahany bebe kokoa fa misy ifandraisany ihany koa nefany a manatin'izay resaka développement personnel zay ya efa miaraba ny sitraka ilay organisation hoentin'ny sitraka moa zany atao hoe one revolution zay nampivadina tamin'ny move on zany hoe lasa co-organisateur zany move on sy one revolution amin'ilay festival sans splash zay ho ataotsika eo en plage eto Tamatave amin'ny volana ao ndao iresaka miarabandria tonga soa
faly miaraba ny mpiainoantsika any tokantrano any a dia faly miaraba ny injakadala sy le gara ihany koa zay mitafatafa eto makasika an'izay développement personnel izay dia ho resantsika eto ny momba an'izay festival zay njaka avy eo a fa one revolution move on maninona moa no vahiny mifandarana eto a misaotra betsaka nanasa tonga ampifaliana iretsaka amin'ny mpiaino atsika indray dia one revolution sy move on izany a ahoana fahitan'le garan'izany zao ohatran'ny hoe manao satroka reke misy hoanina ao anatiny miray zany zay nytiako tenenina fa zany hoe isitraka fotsiny zany raha hoe azavaiko aminareo trano a izy zany a fahafantarako anazy zany reggae ny mozika anisany hoe ondalany satria satroka jaune vert rouge noir fa tsy hitany lany volony ao anatiny io fa dried be daholo volony ao anatiny zay zao le hoe miarabakanjo efa tafiditra sady ao anatin'izay satria ka zay fanainikana ampidirina nitsy resaka zay ampidirantsika an'le resaka eny ary one revolution zay manana définition izy a état d'esprit izy io a état d'esprit positif créatif des jeunes talents zany hoe rehefa positif ianao one revolution dia lasa créatif dia nefa ny olona créatif tsy voatery ho talentueux fa izay ny ilayntsika ny move on eo le mampivady an'le move on sy one revolution satria rehefa on ianao a dia mahay mikolo sy mamoy zay talenta ao anatinao zay on zany dia misy zavatra le izy eto aloha hoe on iraisa hoe on le mamelona le velona ny move on velona tsy milay mihitsy zany tsy velona zany fa le one revolution dia mbola manana slogan manana slogan izy hoe iray ihany isika avy amin'ny iray zany hoe sady natao teny gasy izy natao teny frantsay natao teny anglisy aloha izy hoe one revolution dia nasiana définition teny frantsay hoe état d'esprit positif créatif des jeunes talents dia nitondra ny slogan hoe iray ihany isika avy amin'ny iray na hoe we are one from one fa tsy avy amin'ny ray le grand air iray tsy ataotsika ray grand air izy fa iray i maventy a i lehibe i ngeza zany hoe anarana izy io iray ihany zany hoe tsy faritatsika amina hoe dada na nenina izy fa izay pahary zay no hoentitsika ny pahary ve moa lehilahy aminao no ataonao hoe ray ka io fa tonga amin'le teritreretiko manko hoe ray hoe andrena hoe ray ihany tsika avy amin'ny ray avy amin'ny iray ihany izy rehetra izy roroa iray ihany isika avy amin'ny iray a tsy fehezintsika eo amin'ny hoe ray hoe dada papa chéri ozy izy ny namana anankiray zay fa ny pahary amiko a dia tsy mbola hitako maso fa zay inoko mipetraka ato anatiko ato dia napetrako mihitsy le izy hoe iray fa tsy ray sitraka aloha zany sao dia sitraka ve aloha zany efa nanaovany njaka partage makasika an'le développement personnel zany hoe zahay sy njaka io a ny fanena dia zay no nampivadiana an'le move on sy one revolution move on revolution izy rehefa mivady dia zao zany azavaina kely aloha tsy afaka manao révolution ny olona amin'izay état de zay le nazavaiko teo hoe tsy afaka mamono talenta ao anatiny izy raha tsy on zany hoe za zany efa on quelque part tany fa nazavay ny njaka dala bebe kokoa nampisehoany an'izay adalany zay no ny fahitako an'izay adalany maditra be anatina développement personnel izay no nampazava be an'le révolution hoe one revolution efa nipetraka le one revolution fa vao maika izy tsaratsara structuré kokoa mandeha any amin'izay tanjona izay hoe inona le nofinofy ahoana sy ahoana ary moa zany adala be mihitsy io bandy io dia inona marina ny tena inona marina zany amma hoe co-organisateur dia inona marina ny tena ataonareo one revolution anatin'le izy voizintsika ny kolotsaina zany hoe tsy afaka mametraka zavatra ray ahoana re zany ilazako an'izany mialatsiny tsy dia mahay miresaka an'izay avereny kely fantaninao le gara hoe inona ny tena antom-pisiny ny one revolution miaraka amin'ny mouvement zany inona ny tena ataony ny antom-pisiny one revolution eo amin'ny mouvement dia mampiaina ilay on mampiaina ilay efa on
le de taitra tsara zany hoe iny zany eny ampiarabelona ohatrantsika le rehefa ny ampianarana raha vao tsy misy ny animation kely na raha vao tsy misy ny hetsika kely anankiray na hoe récréation na hoe brise glace ozy izy ny sasany de lasa mijanona ao anaty kahie sy ao anaty loha fotsiny le zavatra fa tsy miantra tsy miaina ratsokona zany izy de hoe anisan'ny manampy be any move-on i One Revolution ampiaina sy atonga an'ilay resaka resantsika ohatra zao zava-misy fa tsy hoe any amin'ny resaka cultural fotsiny ohatra hoe misy resaka talenta zay fotsiny fa amin'ny zavatra hafa ihany koa amina fiainana andavanandro mihitsy zay fifampivadiana sy fifamenona izay ny ao anatin'ny One Revolution sy move-on fa culture aloha zany zao culturel artistique moa zany zao le festival zay tranga fa mivelatra be da be le izy mety hoe misy formation mety misy hoe asasoa mety hoe misy bourse extérieure araka le nilazantsika fanazanana tsy zany kosa aloha avy amin'le hoe satria mbola tsy ary nisy ny hetsika cultural raha tsy fo zao efa be da be ny hetsika cultural zay mihitsy naika olazaiko teo anazava kely nanana zay dingana be dehibe zay efa ela isitraka no organisatrice événementielle zany hoe tsy mbola hoe teto Tamatave fotsiny ihany fa efa nitety any Madagasikara moa zany mbola tsy ny organiser tany ivelany fa manana co-organisateur any ivelany ihany koa izay hoe mpiara-miasa be dehibe mivelatra amina sehatra rehetra zany hoe ny théâtre ny danse ny mozika ny soratra ny film ny fianarana ny formation rehetra mivelatra tamin'izay zany de izay traikefa izay sy ny fianarana tao anatin'izay lalao zay no ny eritreretana hoe maninona moa reto zavatra rehetra vita reto raha atambatra amina hetsika lehibe anankiray zay iarahana amin'ny move-on zany hoe ampiakarina kely zany le level hoe andao ilalao matanjatanja kokoa amina festival international sans splash international Bob Marley no namorona anazy tany am-piandohana de efa mipariaka erany zao tontolo zao ny Sunsplash festival aty amin'ny Océan Indien nefa ny mbola tsisy de teo no nampifony eritreritra hoe maninona moa raha ataontsika aty amin'ny capitale économique ny Madagascar sy plus grand port ny Madagascar ny festival Sunsplash izay voalohany indrindra aty amin'ny Océan Indien de le izy itsika kely kosa aloha ianao am'izay rege zay hoentina le kolotsaina rege satria be dehibe hoa niaino ny resaka reo mirala ary niaino ny fandaharana tany aloha hoe rehefa lavalava volo izy zay de maninona miondana rege na hoe mifokarongony ozy izy nareo zay nefa ny le izy tsy de zay loatra hoentina voizina ny zavatra ny forony Bob Marley satria manana soatoavina ngezabe zay mifandraiky amin'ny malagasy ny rege ho an'ny fomba fijeriko manokana de io fahaizana miara-miaina sy fahaizana mizara ao anatin'io kolotsaina io no andeha hoentitsika anandratana ny kolotsaina malagasy raha mahitinareo any kolotsaina ny ivelany tena mivelatra be fa neto Madagasikara mbayake mampime de ny kolombody no betsaka mameno ny tanàna zay tsy mitaiza nefa ny afatatsika tsara fa ny kolotsaina zany natao hitaizana ny mpiarabelona ary natao kosa raha ny kolombody mitaiza fitiavana vody sy fitiavana faraisana ay zafady hoana aloha zay raha ohatra ka ny zaza no mahita an'ireny misy dikany be ny tononkira ary misy dikany be ny fihetsika zay ampianariny njakadala teo ny teny hoe ano no afantaranao ny olona iray de nefany raha ireny zavatra toy ireny be dehibe mipariaka amin'ny ainao amanjery sy ny fiarahamonina manodidina satria rehefa hita eny amin'ny ainao amanjery sy re izy de ataony kizy eny amin'ny fiarahamonina eny ary mora tafita reny hira ohatrany tsy mokamoakana hira reny mora tafita reny ka zay foana le tenentsika hoe ny zavatra tsy manjary mora hay fa zay mahatonga ny hoe tsy ny olona rehetra koa ny lina amin'ity resakantsika ity satria izy ity mantsy ny mahatonga ny saina iketriketrika fa tsy mahatonga ny vodiny etsiketsika
dia zay mahatonga ny hoe Misaotranao am'izay lazainy mitenena fa zay. nanatra foana le izy a nefa tsika nge tsy mananatra fa miteny dia Miteny manoro zava-misy. hoe misy zavatra ohatran'izao angemba azy ireo hoe fa ameko ohatranareo ny amin'le resaka kolotsaina sy zavatra mandeha amin'ny télé fa ny série novelas dia fanimbana ny olombelona fanimbana toe-tsaina fanimbana mihitsy io. toe-tsaina Hitako na tena mifona hitako na niba fiarahamonina teo Tamatave mihitsy ny taloha izay resaka tsy haiko taloha na amin'izao koa ihany fa za nahita hoe tena nirona be tamin'izany ny tovavy teto taloha mividy Zara nahita publication ry le gara hoe sipa mitomany anatina publication any Facebook hoe naninona indray le série zay no narahako hoe misy série mampitomany olona ty hoe série tantaram-pitiavan'olona any ivelany any lasa lasa retim-po an'ny retim-po any zay teneko zavatra ilay zany za rehefa mijery film horreur dia rehefa eo amin'ilay mampitahotra be dia za mifanitika dia mampifanitika na ozy izay hoe ahoana ary nataon'ilay caméraman tamin'iny fa le tiana hotenenina hoe reny zavatra rehetrarehetra reny ao anatina kolotsaina izay lasa mametraka programmation be da be ohatran'le tenentsika teo alatsaka ho lasa secondaire foana ihany amin'ny alalana zavatra fonimporon'olona no hany mba ho atosiky ny fihetsem-po isika malagasy mantsy matikambo be mihitsy amin'izany hoe isika olona fo fa ny dikan'izany olona fo zany olona tsy misaina satria ny saina zany tsy miasa fa ny fo foana dia nefany a ny eo anatin'le fo a feno fankahalana be rehefa avefa tsy mahasahy miatrika hoe zao le tiana tiako hotenenina dia izay indrindra no mampisy ny One Revolution izay ny filamatra moa zany dia hoe mitondra antsika ny tsiky no mamoa fanantenana ary rehefa misy fanantenana ny olona ray dia manana objectif lasa misy vision arak'izay azavainy njaka teo zay hoe maninona moa ny olona no ahena ny taraina ry malagasy havana ahena ny taraina dia mifo mba on kely amin'izay aloha tsika fa le pause sy le hoe miletika ao anatin'ny olo-lavaka hitatsika efa mainty io efa tiatsika be ny fitarainana fa maninona indray moa raha foazinao indray ny tsikinao ianao koa ny manana tsika ianao manana hafaliana ao anatinao ao mba hitondra fanantenana ahafahanao mametraka objectif sy manana vision lavidavitra kokoa hibanjinanao an'izay ho avinao zay ary misy teny kely ty hoe tsika malagasy tena mampalahelo hoe mijanona amin'le tanindrazana ihany tsy mijery ny ho avy tanindrazana foana fa maninona moa izy io misy neny tanjanaka aiza no avy ny taranaka zany raha ohatra ka tsy kolokoloinao io tanindrazanao io dia tsy misy ny tanjanaka be zany normalina be ny tanindrazana dia nefa nindrazana tsy mita dia le hasina mihitsy zany no maty ao anatin'le izy malagasy tena efa mihavery asina maty asina mihitsy izay mampalahelo mbola vehivavy tanora kely za eto miresaka aminareo ka vao mitena an'izany hoe laha hoe maty asina malagasy dia be da be iny malagasy tezitra fa kafantanina nefa zareo rehefa tenena hoe inona zany zao ny hasinao dia zavatra tsisy fotony mihitsy ny zavatra ho tenenina eo zany hoe inona ny asinao ny asiko ny asina sy ny talenta tsy mitovy fa rehefa hainao ny mametraka ny asinao dia mifo azy ny talentanao zany hoe manana talenta daholo isika rehetra tsirairay avy ary mila mahay manaja ny tenanao mametraka ny asiny tenanao io eny to inona natao hoe talenta ny atao hoe talenta ny atao hoe talenta dia ny fahaiza manao anao sy ny fahaizanao mibanjina sy mikolo an'iny mba ho tonga zava-dehibe anankiray eo amin'ny fiainanao dia izay no atao hoe talenta tsy hoe mozika ihany na dia ihany na za zao mana talenta amin'ny resaka be le festival no tiako tsindrina kely amin'izay aloha dia afaka resantsika ihany zay zavatra mbola fanampiny avy eo le festival ohatra na le anarany fotsiny ohatra ny sarotsarotra tononona zay sy sarotsarotra ianona le gaga vetsy natantena hoe fa maninona laisany ohatra mampiasa teny anglisy fa satria efa eniko tamin'le telo hoe ny américaine tamin'le fandarantsika teo zao hoe ny américaine primaire kokoa dia zay no fahitako anazy sady tsy mirevy an'le frantsay tamin'le nanjanaka amin'ny malagasy tsy any amin'izay mihitsy sy le izy tsy any amin'izay fa tena tsy miankina amin'ny zavatra ray tsy mahazo miankina amin'ny zavatra ray tsika zay miondana zavatra gasy be fa misy zavatra milay avy any amin'ny lerony
dia hoe izy ambilay kokoa io angeka ohatra hoe tena ifonsa be indray tsika anaty système frantsay dia miservira kely any la France sika dia tonga dia point be io zany hoe hita foana zany le stratégie anaovana an'izy fa hoe hitady impact positif kokoa isika dia jereo iny zavatra nytenen'ny Paul Kagame nandalo teto Madagasikara iny rehefa ny 500 isanjaton'ny malagasy ozy izy no mahay miteny anglisy dia mandroso amin'izay Madagasikara nefa ny filoham-pirenena ny lary tsy mahay teny anglisy ary le sipa kely nalaza be i Adrienne Irma tamin'iny herinandro iny i Adrienne Irma move on iny sipa nanao interprète tamin'ny Paul Kagame sy Andry Rajoelina iny move on zany hoe injaka dala no ny coach an'iny vehivavy anankiray iny izay lasa traductrice ny monsieur le président Andry Rajoelina tsy tonga ho azy nefa zany fa nisy ny finiavana nisy ny fitiavana izay te anao zavatra manana tanjony izy dia nofinofiny Adrienne hoe itety an'izao tontolo zao zay nofinofiny dia tsy ren'ilay sange miprocessina rahany hoe izy tonga dia efa nanao formation ambedabe tany andafy efa tsony olona ty Afrika amina organisation internationale ka mampiasa teny anglisy dia efa nisany hoe mandeha foany Adrienne dia zavatra ohatra nefa ny Adrienne mbola sipa kely 92 teraka tamin'ny 1992 dia i Adrienne tsy nianatra tany am-pianarana fa tonga dia nanala baka tsy nianatra tany am-pianarana izy fa tonga dia nanala baka zany hoe nisy ny efa misy tanjony izy aloha zany nianatra tao an-trano efa nisy tanjony izy eritrereto hoe zany hoe misy zay zao le hoe tsy mahazatra ny fiarahamonina fa ny fiarahamonina mbola voakely alahy dia ampidirina any am-pianarana ao anatin'le système fanabotrina fa misy olona teto Madagasikara hoe tsy le ana ity any dia tonga dia baka zany ao anatin'ny loha za zao tambola kely nampianarana tao an-trano talohan'ny nampidirana anatany an-tsekoly dia fa nahay dia zay na tonga nanandripaka be tany amin'ny EPP tonga dia nahay be satria firy taona talohan'ny idirana tany ampianarana tamin'ny EPP satria le voafetra ny taona manko tsy maintsy enina taona vao miditra ampianarana fa reny le ty mbola amilay reny hoe enitaona na fito taona vao miditra mianatra reny talohan'izay nampianarana dada sy matao an-trano foana dia fa hay aby raha aby anarana mpianatra any ampianarana io tena ho tsindriko kely zany zavatra tenenila zany tena zay mihitsy le izy ny problème amin'izao fiarahamonina misy atsika zao satria dada sy neno ny mbola variana mitady asa dia ankinina mipanampy ny fitaizana an'le zaza dia tady dio fa toetsaina solafa zany toetsain'ny zanakao dia rehefa mbola kely izy dia naterinao tany amin'ny crèche fa ianao satria mila mitady vola sady mafy ny fiainana dia tady dio fa rehefa lehibe ianao dia aterina any amin'ny hospice zay ihany io tena zay atao ihany no miverina efa resaka teto amin'ny efa resaka tao anaty morning mada zay nisy fotoana resaka fampianarana zazambola kely soatran'izay mihitsy fa bon everina kely any amin'le resaka teto sa hoe mbola tokony Yasan Splash Festival kolotsaina ray hoa no voizina ao anatin'io zay kolotsaina zay dia tsy zavatra na hoe le miarabakanjo hitanareo iny hoe satria ohatra zao fekanjony iny dia zao fahitako anazy tsy mananjo nizaniza ifampiteny hoe ianona ane iny ohatra zao satria tsy enao no atodo mitondra iny vatan'olombelona raha iny ka ianao no andeha hiteny hoe ianona iny ane ka ohatra zao hoe zay le ataontsika hoe miarabakanjo ny fiarabanakanjo dia anisany zavatra ray tsy mampandroso indrindra eo amin'ny tany sy ny firenena mihitsy satria rehefa manomboka miarabakanjo ny olona ray miainga amin'iny olona ray iny dia miarabakanjo daholo ny manodidina anazy tika ray ngeza be zay mora mifindry ny miarabakanjo iny na ny fomba fihetsika ny fomba fijery ny fomba fiteny ny fomba fiakanjo tsy ny olona ray no ao mipetraka ao anatiny atotoan'ny olona ray noho izany ity festival Sun Splash ity zay tena efa makotrokotroka mihitsy ny etsika mandeha any amin'ny quartier any amin'izao tsika miteny zao misy ny mouvement One Revolution ny One Revolution sy ny mouvement dia nisafidy manokana anao an'izay asa soa izay satria izahay manana an'izay fitiavana zay ao anatinay hoe nomena maimaim-poana dia izara maimaim-poana fa tsy hoe remarque kely les gars sy njaka ny zay neny tsy dia tena matafita ny artiste eto Madagasikara ho an'ny fomba fijery ko manokana satria tsy ampy asa sosialy jereo tsara ny rehefa te ny star system malaza indrindra sy mafy indrindra dia manao asa sosialy be dia be maninona no misy
misy na ny artiste any andafy tsy maintsy obligé, tsy maintsy manao asa social forcéna mihitsy reny. Nefa ny aty Madagasikara vao malazalaza kely ianao mandray cachet ana 500 000 ariary izay laniny sasany ao anatiny adiny 2 dia miavinavina hoe za tena artiste za star tsy mandray akory na ny tanany mandry. Misy artiste ray tena de raiko manokana eto amin'ity fandaran'ity na tsy eo ary izy mety mbola eno an'izany izy ndray androany rapo atlas izay tena tiany mihitsy no mitakosina amin'ireny ataontsika rapo atlas. Izy mbola zandrikely mpanakanto any an-tana any izy fa any amin'ny izy membre ny One Revolution team izy zany de manao an'izay asa izay izy ary ny fahafoizan'ny fotoana sy ny fotoanany rehetra mihitsy moa zany ny vola azony amin'ny concert dia hoentiny manampy an'ireo zararendrina zao le rita amin'ny 24 zararendrina izy zao tamin'ny 24 nasainy le rina nanao bisou nasainy fananao bisou le mpivady mipetraka ao tunnel hoe ohatran'izany dia ahoana ndray ozy io tsika zao le miresaka hoe fiarahamonina foana sy lana dia hoe dia ahoana ozy fiarahamonina sy na hoe ray aman-dreny na hoe rehefa manambady moa izy dia ahoana ozy mivady na hoe sipany amin'izany hoe mahazo vola very izy dia tonga dia anao fanan'izany nefa mbola betsaka mantsy tsika ka izay le hoe on rehefa on ianao dia manana an'izay révolution zay hoe état d'esprit le révolution hoentitsika eto état d'esprit positif créatif des jeunes talents zany hoe rehefa on ianao dia mana talenta rehefa mana talenta ianao zay dia miavaka zany hoe tsy te hitovy amin'ny rehetrarehetra dia manana ny décision anao ianao zay rehefa manana zay talenta zay hoe ny anaty hoentiko manao an'ity mihitsy ny zanako zao ry legara 4 taona fa izy efa mahalala an'ity mihitsy hoe andeha za hanao an'ity ary miady amiko izy rehefa tsy tanteraka andeha ozy izy mantsy maman rehefa tsy eo maman dia za maître dia izy mihitsy no misafidy androany vao mifoy izy dia pitsipitsihany hoe maman za maître androany tsy miteny ianao dia eny ary zay no fifanekena zany hoe mila mahay mifanakalo hevitra ao anatiny zay fiarahamonina zay zany ny tsirairay dia mila on mba anana an'izay talenta zay hiavaka amin'ny be sy maro ampifaditsika kely amin'le lesona teo le izy ozy izy ako hoe ny olona primaire no mavita mitarika projet dia zay jereo zay façon any sitraka miteny tonga dia be resaka be ohatra mipetera zay izy fotsiny version vehivavy satria izy primaire dia ny olona primaire mavita mamorona système ao anatin'ny lohany dia ny primaire manana foronana ohatr'izay mihitsy ny hoe te hoenona dia eo zany mahatonga le intelligence émotionnelle hoe zay anisan'ny fitaizana intelligence émotionnelle reny fanaovana asa soa reny raha ohatra ka te intelligence émotionnelle amin'ny teny malagasy atao hoe fahatsapana ho anahy manokana ho an'ny movanina manokana tsisy rarahinay any zay diplôme manana ny lahany rehefa mbola tsy tsapany lahy tokony ataony lahy fa ny atsika nindraindraina loatra ny diplôme hany ka be diplôme fa sady tsy matsapa zay tokony atao no tsy misy fahendrena reo anankitelo ireo zany zao karazana intelligence misy natao intelligence morale na fahendrena misy natao intelligence émotionnelle na fahatsapana dia misy natao intelligence cérébrale amin'izy anankitelo ny tsy ilaina indrindra dia ny intelligence cérébrale zany hoe ny fahaizana zany fanampiny fa ny fahendrena sy ny fahatsapana no mahatonga antsika mahay manapa-kevitra zay no manosika antsika anao zavatra dia jereo isika malagasy sarotra manapa-kevitra satria tsy ampy intelligence émotionnelle tsy mahay fihetse-po sady tsy mahatsapa hoe inona tokony atao zany hoe ohatrany hoe mijanona level 3 ohatrany hoe mijanona T3 foana zany ny intelligence émotionnelle atsika na dia be diplôme be azy dia zay zavatra zay mila hay no mamony intelligence émotionnelle dia anankiray ny fanaovana asa soa zay mahatonga ny hoe mora teneko tamin'ny heriny hoe mora amin'ny plafond amin'ny malagasy satria tsy ampy an'izay fivelarana amin'ny manodidina zay dia raha te hatsapa ny valeran'ny olombelona dia lasa manana haza sy manana asina dia andana amin'ny fampitakosana mahazatra antsika eny amin'ny nivon'ny fiarahamonina le zanaky ny olona efa madiodio botabota kely reny ihany hoe mahafatifaty fa raha vao zazakely bebelelo marikoriko nefa ny iny mihitsy no mampianatra anao an'izany hoe ahoana zany fahatsapana anatiny atao hoe asina andana miondrika eny atrehan'ny ankizy kely misy fomba fiteny zay mihitsy ny tenen'ny Abraham Lincoln hoe mbola tsy lehibe ianao raha mbola tsy niondrika teo anatrehan'ny zaza
tena mbola tsy lehibe la zany mato mbola tsy niondrika teo anatrehany ankizy kely dia zany ianarana fa ny zavatra mahasosotra ny fo efa ory eto Madagasikara sy ao anatin'ny tontolo politika rehefa hanao propaganda ihany drita azy zay vao mitsotrotrotro zanak'olona belelo dia alaina sary dia atao buzz any anaty Facebook. Ya, dia ao anatin'izay raha mandinika isika mpiaino ihany koa fa be dia be ny reto ny manana diplôme fa tsy mahita ase satria zay teny zay hoe tsy fahatsapana tsy mahafantatra hoe andeha hanao inona fa andeha anaka diplôme be fotsiny rehefa avy eo nefany ny orinasa raha tsy misy mazaka ny diplôme anao akory dia eo enao chômeur dia eo enao dia verina milalao tanana dia nisy tsy boucler le resako tao anatin'le tempérament teo misy natao incompatibilité de tempérament le incompatibilité de tempérament misy olona tsy mifanambona ozy izy malagasy tsy miniminy foana zay fa le tempérament mihitsiny no tempérament tsy afaka miakatra tsy afaka miaraka ny sangain zany zao tsy afaka miaraka amin'ny mélancolique natao hoe mélancolique dia olona atosiky ny fihetsem-po zany hoe mora faly kely dia mora malahelo dia tia hirahira-pitiavana zay tiany mihitsy le mahatsapa hoe ohatra mijaly zany dia mitomany izy mihaino hira mitomany izy mijery novelasy dia ny ohatra akaiky kely zany zao Marie Madeleine zany zao no mélancolique tamin'ny voalohany izy pétasse makorel izy dia niova fo izy noho ny avy eo dia tsy hoe vita amin'izay niova fo fotsiny izy fa izy tonga dia mitomany eo atongotry ny tompo dia ny ranomasony anasany tongotry ny tompo dia fafany amin'ny volondohany rehefa avy eo zany hoe extrémiste be zany ny extrémiste tsy hoe mandray atendrony fa pousseny à l'extrême foana ny zavatra ataony dia eritrereto nge hoe ny primaire sanguin hanambady ohatra ny rapetera hanambady any Marie Madeleine zay be koretaka kely fa tsy milamina mihitsy nyzany fiarahamonina zany satria incompatible les tempéraments dia ny incompatible amin'ny colérique zany zao ny flegmatique ny antony tsy misy itovizany mihitsy ry zareo ny mélancolique sy ny colérique mantsiny zao misy itovizany hoe samy manana tanjony fa ny anankiray primaire dia anankiray secondaire fa ny colérique sy ny flegmatique tsy misy fandraisany mihitsy nankely ary dia zay mahatonga ny hoe misy karazana olona vao mifankahita dia tonga dia tsy tiany iny olona iny tonga dia vao mifampijery fotsiny dia tonga dia hita hoe tena tsy fahatsapana anaty le izy hoe tonga dia ohatra tsy azoazoko zany iny olona iny satria incompatible les tempéraments dia eritrereto hoe misy olona mpivady be da be mihitsy zao no mpivady ary mialatsiny amin'ilay fomba filazana satria fahalalana tsy ampy any am-piangonana le izy hoe io ny lahatra dia io ny anjara dia vadina na hoe tena satria ny sexy dia ho alainy lavady na hoe manjamanja na be diplôme fa andana fantaro hoe compatible avy ny tempérament satria io zany zao ny tondra ny fiainanareo rehetrarehetra ao an-trano zay mahatonga ny hoe mikorotana foana le fiarahamonina satria manomboka ao an-trano le izy mikorotana tsy milamina incompatible zany hoe ny miaraka amin'ny mouvement ihany koa zany tsy mijery fotsiny koa hoe tare bika rehetra fa zay le tempérament zay nisan'ny tena mila fantarina tsara zay toetra anaty zay ny tena important fa tena aminay tena kadindramambainina nisy sipa zay manja be dia miavinavina be dia nikafiny ny bandy nampiasa amin'ny bandy asitra dia aiza amin'izay zany zao le mielaly milay be aiza amin'izay le tare milay be fa le toetra anatiny tena izy zay nke mahatonga ny hoe misy olona na dia ratsy tare be ary izy fa milay namana aminazy satria izy milay fa misy olona tsara tare be fa tsy fantatro mananamana mihitsy maolona zay le maolona voizy zay no tena nampivady any mouvement sy ny hoany révolution satria samy manome lanja an'izay maolona izay hasina maolona ia tsika mbola manana fandarana ihany koa manaraka fa lavalava ny resaka fitiantsika amin'ilay hoe festival le izy ngamba entanentantsika le festival satria efa lasalasa ny fotoanantsika mety tsy afapo isitraka fa mety tsy afapo sitraka fa zany hoe ny fotoana manapetra ihany ny fandarantsika mbola hoavetoka mbola hoaveto mbola saina ihany dia manaraka indray miresaka miadevitra be tsika telo amin'izay manao zavatra anazy le festival no nisany ihany satria hoe misy an'izay festival zay tenenina amin'ny piaino ihany aloha zany fa zay structurana fandaran'izay mety misy vahiny indrandray
ifampiresaka amintsika hoe ndraindray mety olona samy manao développement personnel na ndray andro any mety hoe olona tonga dia tsisy rarahina zany développement personnel zany raha ohatra hoe pasteur misy zay ndray mety ho vahiny mety mihitsy zany dia andao asa zako anazava ny développement ny religion any amin'ny développement personnel dia jerentsika izy raha mavita manazava ny développement personnel koa amin'ny religion tsara kosa zany zaka ya etanetantsika efa mafotaka dia mafotaka any zao a ny membre ny mouvement rehetra izay efa mandeha any amin'ny quartier rehetra sy eny amin'ny plage eny a manadio sy manao seho hetsika maro a izay nampivadintsika aty amin'ny ara-kultura moa zany a misy ny mozika misy ny concours be dia be izay efa mandeha any amin'izao a dia Sunsplash Festival efa ao anatiny mihitsy zao a efa mafana dia mafana ny fanomanana aty amin'ny 3 herinandro sisa dia tonga ny festival kely sisa reto a dia Sunsplash Madagascar zay hitantsika amin'izany faneniny zany fa mbola tsy nisy aty amin'ny Océan Indien fa isika malagasy no mandray an'izany Sunsplash zany izay isaorana manokana ny mouvement mandray anjara mavitrika indrindra miaramiasa amin'ny One Revolution manao izay mouvement be dia be izay asasoa ny kolotsaina ny seho ny fanabeazana zany hoe ny sport koa ao anatiny efa misy ny rugby beach izay no niarahany mouvement sy One Revolution namorona niaraka tamin'ny président ny ligue teto amin'ny toerana dia misy ny volley beach efa misy ihany koa ny soccer beach dia misy ny tournoi izay efa mandeha eny anaty organisation efa mandeha eny amin'ny barika dimeny ny formation mo izay hitantsika amin'izao hoe efa anatiny fandaminana be dia be tena 7-20 ny activité atsika ao anatin'ny Sunsplash izay mbola tsy maintsy hiakatra le izy zay lina amin'ny Sunsplash dia mijery an'le page One Revolution ao anaty Facebook manantona aty ny RTA satria ny RTA partenaire atsika ngeza be ao anatin'le festival marianatrano fa ny RTA zany dia média officiel ny ity festival ity izay miaramiasa manokana sy miaramiasa akaika dia isaorana ihany isika reo manaraka tsy tapaka an'izay fandaharana Sunsplash izay zay zany androany aloha fa misy fantanena anankiray farany fotsiny misy vahiny ve amin'le festival international anazy misy avy any ivelany misy artiste volontaire avy any La Réunion zany zao no efa fantatra hoe ho avy le ony ankoatran'izay ny namantsika rehetrarehetra Suisse, Allemagne, France, Canada, États-Unis misy membre mouvement rehetrarehetra reny zany zao kitiatsika daholo hoe asaivo makaty rehefa misy andreny organisation zay afaka miaramiasa reny efa misy ny organisation tour opérateur ao anatiny izay teneniko eto Allemagne, Autriche, France, Maurice, La Réunion voyage organisé andeha aty ireo touriste ireo andeha hijery an'izany Sunsplash aty a Madagascar zany hoe mafotaka dia mafotaka ny tourisme tena misy makasika ny rehetrarehetra mihitsy izy io ry tourisme social économie ny environnement ao anatiny daholo ao anatiny ao fa aza miala isika manaratsy tapaka ny groupe misy jereo ao zay misy groupe One Revolution zay dia jereo ny page ny Madagascar Sunsplash Festival ahitana hoe iza daholo ireo artiste mandray anjary ao anatin'izay misy ny lehibe indrindra zay miaramiasa amintsika avy any La Réunion any ny dibe izay arahana miasa amin'ny namana any mandrindra an'izay dia izay dia misy efa volontaire zareo zany hoe bénévolat andeha hiparticiper amin'ity festival ity dia misy ny artiste musicien groupe anankiroa izay efa nanolo tena fa hiantoka ny voyage zareo andeha ho aty amin'io festival io ary andray anjara mafinaritra zany fa ny fandarantsika ihany koa tsy ho tapitra eto mihitsy raha ohatra ka hitany zavatra maro be tsika fa fisaorana angamba no atolotra ny sitraka nanaiky ny vahita tao anatin'ny fandarana mouvonna ito ihany koa monjaka zay miaraka manolotra nyity fandarana ty aminay zareo amin'ny mouvonna mazava ho azy indrindra ianareo zay niaino anay
tamin'ity tolakandro ny alady ity mahafinaritra ny fiarahana reto fa tsy maintsy mifametraka ny velomany efa tsika zay mihitsy ka aloha mba firana le izy fa manjary leobe za miteny eo dia mametraka ny mandrapitafy zay ho amin'ny fandarana manaraka indray ok makasitraka indrindra ho an'ny mpiaino dia mamerina ny fisaorana ho an'le gara sy ny RTA eto Tamatave noho ny finiavana sy ny fitiavana ampiaina sy zarana zany atao hoe développement personnel eto Tamatave zany dia misaotra betsaka anareo rolana ampiatrano ny One Revolution androany mirary soa indrindra mirary soa ihany koa ho anareo mpiaino izay manaraka tsy tapaka ity fandarana mamitsika ity dia misaotra betsaka ny RTA izay mandray an'izay fandarana izay anisan'ny isaorako aty mpamaranana zay anisan'ny ngeza indrindra dia ny teknisianina zay anisan'ny mikarakara ny fandarantsika mankasitraka ny teknisianina ao ambadika ao misaotra betsaka tompoko dia misaotra ny teknisianina tamin'ilay fanelingelenana kely teo mankasitraka Radio RTA. Move on, move on, move on. Fandarana rahanao eto amin'ny RTA 102 FM. Iarana amin'ny Njakadala. Sy ny ekipan'ny RTA Thomas. Radio RTA, Radio RTA. Izay iresantsika mahakasika ny développement personnel. Andraisana vahiny. Iresadresahana ny mombanao. Mombana. Iza moa ianao, fantatrao ve ianao? Isaky ny alahady amin'ny efatra Ora Tolak'andro. Move on, move on, move on, move on.